Eto zany ny loharano akana n'ilay hitaritana an'ilay rano hidina ho eny an-tanàna. Ny eritreretina amin'izy ity ho alehibeazina aloha, somary asiana béton lehibebe kokoa, hitarina zany ny lavaka mba ahafahana mahazo habetsahana rano misimisy kokoa ho an'izay aketo sy ahafahana misarika azy midina makany an-tanàna. Zany hoe manaraka an'iny lalana iny zany zao ny ho lalan'ny fantsona de midina manaraka makaty amin'ity sisiny ity de mamakivaky ato amin'ny tehezany ato. Miolakolaka moa ao ambadika eo ohatran'ny ansa natao ambadika ato de tsy tafidina any ny mpaka sary fa ezahana ihany ny mitondra ny fakan-tsary aty anaty kisolasola aty. De mandeha aty ambany aty zany zao ny lalan'ny fantsona. Mandeha amin'ity manaraka an'iny sisiny iny, manaraka an'iny sisiny iny ihany de midina ato ambany ato mamakivaky an'iny lalana iny mandra-pahatonga amin'ny toerana anankiray izay eto ambanimbany eto notetehana hoe asiana simben-drano anankiray na ery akaikin'ny trano ery. Eo zany izay zany tsy maintsy lalan'le izy. De avy eo amin'ny simben-drano voalohany eo indray zany no eritreretina hoe hitondra ny rano makery amin'ny faritra faharoa ery ambany ery izay ahitantsika olona miasa tany, misy trano vitsivitsy ireo zany hoe ireo faritra ireo zany, ireo tanàna ireo zany no irina indrindra mba ho azo izay rano madio zay. Marihana moa fa ity rano ity zany raha ny tena marina, raha vao tonga teto reto sinoa mpitrandraka reto de efa nisy fanatonany mangingina ny tompon'ny loharano zany saika hoe ho alaindry zareo koa le loharano, fa saingy tsy nanaiky an'izay moa zany ny tompon'ny loharano fa hoe manjary hanahirana amin'ny resaka fiarahamonina sy ny sinoa ve no velomina ozy nefa ny gasy eto tsy manana rano. Zay zany ny fandehan'ity tetika azy ity, koa dia any an-tanana indrindra antsika rehetrarehetra izay mba malala tanana hamatsiana rano madio an'izao faritra zao. Tsy lavitra anambodratra iny ity faritra ity nefa de izay fijaliana rano zay zany ny zavatra misy. Tsy mbola tonga ny ranon'ny Jirama ety ary tsy mbola tonga ny jiron'ny Jirama ihany koa. Tsy mbola nisy ihany koa hatramin'izao aloha tetika asan'ny fanjakana ao anatin'ny resaka hamatsiana rano azy, ka de isika olon-tsotra no fanentana sy fanome hery. Ary raha ankasitrahanareo indrindra de zahay izay midina matetika ety amin'ny toerana moa zany manentana an'ireo olona ety koa amin'ny resaka fambolena no hosolon'ny tananareo sy hosolon'ny masonareo amin'izay fandehan'ny raharaha. Izy ireo ihany no hamatsy ny asa araka ny resaka efa nampitaina, izy ireo no hitondra ny heritrandriny amin'ny izay zany mba anjara briky ananan'ny zareo. Fambolena ny fivelomany ety ny fiompiana tsy de misy loatra fa ohatran'ny hoe fiompiana omby amin'ny entina hiasan'ny tany zay no tena zavatra hita loatra eto. Eritreritrereto olona reto hoe rehefa mba tafita ny resaka fampidirana rano eto an-tanàna, ny mba hanao zaridaina isaky ny ankonana mba ho afaka hanondraka sy hambolimboly salady kely sy ny sahala amin'izany, anana eny an-tanàna zany fa tsy voatery hanika aty an-tampon-tendrombohitra aty, satria raha ny hitantsika zao aty an-tampon-tendrombohitra aty no hanaovan'ny olona an'izao voly zao. Aty zany no ambolena ny rehetrarehetra satria eto ny faritra akaikikaiky kokoa amin'ny resaka fanorahana zany, amin'ny resaka rano. De mba ialana amin'izay fakivian'ny olona sy ny tsy ho lazaintsika hoe hakamoana fa tena hoe tena hisoroana izay hakivian'ny olona zay amin'ny hoe mandeha lavitra vao afaka
mahita an'le rano anaovana asa sy ny salan'izay de zay no nahatonga azy ireo nandefa nitahitapony hoe mba tia azo an'le rano izy raha ohatra misy afaka manampy azy hitaritana ny loharano teo io hidina ho eny an-tanàna ho angonina anaty sinibe anankiroa ahafahana manao zavatra eny an-tanàna ihany koa ankoatra ny resaka hoe hosotroana. Zay ny fanentanana mba atao amintsika rehetrarehetra zany ka de manantena indrindra fiaraha-miasa. Misaotra tompoko.